rehefa nandeha nyresakay a dia mahafantatra izy hoe manana fifandraisana amin'ny monsieur Ratsara Zaka dia niteny izy hoe izay olona rehetrarehetra fantano ka mifandray tamin'io dia tsy misy afabela zany. Mety le za hita zareo matetika miaraka amin'ny James angamba dia etreta zareo miray afera aminy. Ina? Fa raha zany nasena ny safidy amin'ny fotsy miangatra dia tsy olona ohatry ny James mihitsy ny olona andeha rahako. Na resy izy hitako tena tsara resaka be mifankatia be tsisy ohatr'izany rehefa vao miaraka. Manahoana aloha ianao e? Dia trasiny taona? Fangamo izao antsika vao niona marina hatramin'izay. Eko. Dia samotratrinao avy izany ary tsantaka. Ianao mihitsy nefa nanadino sao dia efa tsy tany tanàna intsony. Ty ilay ty. Ay ve misy vahiny ato? Zanaky ny patron moa raha tsy diso ah. Izy indrindra. Fa taiza lahy? Dia lahy mihitsy ny antony atongavako aty. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery noatrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery. Tinga dana inona zany ny tena zavatra andrasany laminahy? Inona ny tadiaviny lamiko e? Olo tirim-balo raha ho apatsahiko sara amin'lahy dia tsy tokony hijanony eto akory ialana dia iray minitra aza. Ngiarandretsa nampiasa ny lahy rehefa tsy etsonkiana mbola hijanonjanona ny lao. Mandehana akory angalahy mandeha ny tena marina. Tsy mety amiko anie zany resaka ataon'ny lahy zany e. Eto ah, tsisy miala zany eto. Eo. Le zavatra tenen'ny lahy zany ohatra ny efa miteny anahakolaka zany hoe miomany larom-balo fa misy zavatra ho hitan'ny lahy atoato. Ka na hoelana hoingana tsy maintsy ahita lahy. Angala mitetikiny hoe hiala maina amin'izao fotsiny le ty. Hoay le ty e. Fangamo mbola tsy fantatra lahy io e. Efa tratrany ely ty ny olona namaky an'ity zavatra ty e. Efa nigadra ary miandry fotoana fitsarana amin'izao namany James le izy. Fa tena sura amin'izany zavatra tenen'ny lahy zany ve loha lahy? Fa namany James ahoana? Eno ah, zany efa teneniko ny lahy zany e. Namany James ihany le olona namaky tato. Olo ty dia fantatry le rive zany hoe misy an'izany sa hoe ahoana kinona fotsiny ary mahatonga anazy anana iahy amin'ny lahy isaky ny mandeha io? Fatany lesy zany a, efa fatany zany. Ny olona rehetrarehetra anie mahafantatra an'izany daholo e. Ka ahoana izy indray ve ny andeha ho taraiky amin'izany? Ay zany namany James ihany ka izany namany namaky an'ity trano ity nyray tsy kombakomba tamin'ny lahy tato. Ay ve zay zany le tena lavage de sel vao natao an'ny lahy hoe tsy maintsy tafiditra ao anatin'le gangy sa namaky ny tobo taty za. Tsy hoe lavage de ser voatiany lahy tenenina letsy fa na ny fihetsika lahy na ny zavatra ataon'ny lahy io izy dia ampy anaporofonana zany zavatra rehetrarehetra zany e. Monjy ny asako lesy mampivoto fotsiny ny zavatra lazain'ny lahy.
eny akana voto moa io na tsy mivoto mbola ho avy amin'ny lanitra mety zay fikalahy io fikalahy ndao arika tena malahelo amin'ny teny amin'ndriry-tsanta tsisy fika mihitsy ny amoahana amin'ny marija fa ahoana kosa ry James tsy ianao ihany ve no ny teny fa mavita manafaka marijana ianao sady amin'izay hoe mahitahita olona afaka manao an'izany eny marina anie zany fa neny leria zavatra grave be no nataoniko fa grave ahoana so dia misy anampiko anao ary sady mamono olona nangalatra namono olona eko sady nangalatra namaky kofra tsy mavita an'izany marija ry James mino an'izany ianao ka nazako ary anie saiko tsy nina fa tena makarary andoha mihitsy mieritreritra an'le izy fa efa voapirofo dia voapirofo ahoana koa zao izany tena mety any anosy lava any ny efa rany mivandy iny dia tsisy azonao atao amin'izany mihitsy ve ry James na dia mampinamana anareo fotsiny azy farafarasiny hoe ahena ny sazy iny e zany tsy niteny tamindry hoe tena hoe tonga izy dia any anosy lava e fa mety hoe sazy ao ariana ny fitsarana anazy ka matoa ane ianao miteny an'izany dia marina zany zany e ao moa ry James mba hampio izay tsisy azoko atao aneka izy zany e tratra vola be ane miasa any amina million dia mbola anto vola be amin'ilay olona zany izay eo vola be ny tadiaviny any dia fa niteny anao any zavatra mila vola ianao dia misy ao e fa ohatrina ny ilaina efa hoe vola be amina million ho a ka ohatriny izany 10 million 2 millions mihitsy ilay ao 10 fa tsy 2 folo tapitry sa ohatra ny mahalasa ny saiko rombalo mieritreritra ny resaka andresanao iny mahakasika n'ity misteryn'ny tombonandrorony ity tena hatramin'izao tena mbola tsy mety mihitsy zay mihitsy ny ilaiko anao le mivezivezy any mba hahafantatra ny hoe inona marina tena zava-misy any teneno amiko zany hoe ianao koa zany tena mino mihitsy ny fisin'ny mistera eo amin'ny tombonandrorony io misy andretsy nefa ianao ary zany mbola tsy mipetraka tany akory zay ny ilaiko anao mipetraka any vezivezy any ianao dia mahafantatra hoe inona marina ny tena zava-misy ao ianao ary nefa ty zao andeko tsisy olona azoko angalana hevitra tsony mihitsy any hoe iny foalasa ianao mbalo hitanao na tsy miasa ao amin'ny orinasa itsony aza dia aza diny fa mbola afaka miresaka amiko foana ianao satria ilaiko mihitsy ny tena mahafantatra hoe iza marina ny tena manao zavatra tsy mety ao amin'ny orinasa io indrindra any amin'ny tombonandrorony iny ka mety anahirana ane zao zany monsieur ndretsy le fomba ifampiresako aminao mihitsy zany ny tena olana amiko le resaka nefa tsy tiako atao amin'ny telefona ka izay indrindra nitondraka anao amin'izao toeran'izao fa mba tsy tany an-tranoko aleo mailo ihany fa raha tsara zaka sy rabainy samako hitanao ihany marina mihitsy aloha zany sady raha ohatra angambany hoe tsika sy ianao ny hitany mifampiresaka ohatra zao tonga dia efa tsy maintsy zay ny ao aneritreritrareo misy zavatra kotrehanareo lahy mihitsy indray contranay zay indrindra iny kitapony razuli iny range fa resa be sady mbola mampiasa ny saiko ihany koa inona marina ny tena tao anatin'iny kitapony razuli tany atoby iny izy lasa tsy ity tena grave mihitsy ny aloha iny sady zao hatramina hitandrabainy zanahako niaraka tamin'iny kitapony razuli iny
tena arahan'le rimaso akaiky kely mihitsy amin'izao. Ohatrany hoe miandrikendry toana kely fotsiny le ry aty amiko aty ahafahany manao zavatra ngeda be aty amina. Zao no teneniko anao Mbalo. Mba mailo. Reny fa rano nahita re. Maty rain'ala. Brazil koa iny tsy hita. Mba mailo. Zay fotsiny teneniko anao. Ianao nefa ve zany monsieur Ndretsa tena mieritreritra dia tena inonao mihitsy nefa maty koa zany Brazil. Tsy afaka mitenitsika hoe maty Brazil satria tsika tsy nahita proof. Zay ny olana. Zany ke mahatonga apiditra anao dia izay zavatra re mila fantaritsika hoe ina marina ny tena zava-miafy mitoby io. Fa isaorako an'Andriamanitra lehibe aloha Mbalo efa niala tao amin'ny orinasa io. Za zany efa tsy piray ombonantoko otsolo zao fa ny tena olako dia ianao matahotra ny hainao ary Mbalo. Nefa ne ianao ihany napiditra na ny asa tao amiko hely miferitseretako anio. monsieur Ndretsa, zany hoe nampidirinao anatina elondray ihany e zany. Tsy zany ry Mbalo. Fa zao misy zavatra lazaiko anao raha mety aminao. Fa alohan'ny lazanao an'izay zavatra izay nefa ny ianao ve mieritreritra hoe amiray tsy kombakomby Rabenza sy Ratsarazaka? Rabenza sy Ratsarazaka? Tsy milaminy ireny olona ireny. Ka eo mihitsy le tena mampisalasala sy mahagaga anany monsieur Ndretsa. Ny antony dia tsotra be. Mifanaraka mihitsy tsika ianao hitadiny zavatra marina ao anatin'io tobin'androrony io fa vao nisy ny rehefa nireny resaka tamin'iny farany iny zao le nisy ny Razul iny fa monsieur Ratsarazaka mihitsy angeny nanome chèque anahy hoe ity dia ataovy izay ahitana marina rehetrarehetra momba n'io zavatra io. Dia misalasala be mihitsy ny amin'izao hoe tena miray tsy kombakomba marina raha ve zany izy roa lahy reo sa ahoana. Folo tapitrisa ariary. Dia aza ndraiky James nahitako an'izany folo izany Tsy haiko. Tsy tako intsony izay atao amin'izany. Fa aza malahelo amin'izany kiseria. sady ny tsy azoko aminao maninona rehefa ny anadahako navoaka dia minila vola oatra izany. Nefa rehefa olon-kafa navoakanao any tsy mitako vola ianao. Ka ny olona resaka maivanako. Rotrany hoe 1 à 2 millions tsy problème zany. Aty vola be za tsy andany vola ko any mihitsy Sady amin'izay ve James izay efa mahantra oatra izao dia mbola vola bezany ihany no takianao. Fangaro misy mijery izay fari-piainanareo any na mahantra na manan-karena. Ny an'olona rehefa hoe zay dia zay. Ny opération natao amin'ny marija vola be ny nataony dia tsy maintsy makany ampahany le olona. Aleo za ho any mihitsy James Oiza andeha ho any amin'ilay olona any vomay anasaro-javatra any. ka tsy anao raha miresaka aminy dia ho afaka mahijako. Tsisy resaka sentimenty ihany ry Tsanty. Resaka aferany ihany. Rehefa mandalo manam-pahefana tonga dia izay tsisy resaka. Ka naraka anao moana mahijako. Sady raha ndrisy izao sipa kely tsara kely izao no alefako any. Olona dia volo latsaka kely ne zany. Ka inona ny kakahiko an'izany? Na dia vola ry zareo maninona miaraka aminao moaka ny anadahako. Zao tsy azo indreny zavatra tiako tenenina. Raha ohatra hoe ndry io mbola te hiaraka amiko tsy andeha ho amidiko 10 millions any mihitsy. Karaha ay Azo ndre
Zay eritreretan'izay mihitsy le izy kopindre zay. Zany hoe raha manolo tena ho azy zareo zany dia avoaka mahija. Tena mafy mihitsy anie izany fitiavana anada zany. Iny efa mafy koa aloha mahazo anazy ihany, sady ny toerana maloto, ny aretina mango fotsiny. Fa zany hoe sandry zany ny andeha an'olo tena any a. An'olo tena ahoana moa? Tsy fo zany ny tenindrio. Raha an'olo tena ho viravira ireny devoly ireny a, sanatria. Na misaiky anao izy. Eno a? Enda amin'ny té de risque zany. Aza varotraina amin'izany. Tsy hitako intsony izay atao. Marina. Zao no teneniko anao. Misy asa ny mety aminao. Andeha io manko amin'ny herinandro. Dia misy asa any. Fa saingy hoe zany hoe hiala amin'ity asa ty ane zany. Zay indrindra. Ny asa teneniko anao any asa milamina tsara, tsy misy romoromo, tsisy mistery. Fa zao kosa lavidavitra le izy sady kely ny karama. Sarotra ny fandidiana. Le asa ozy ianao a lavidavitra, fa zany hoe milamina, kelikely ny karama. Zany hoe tsy ho vitako indray anie zany le projet kely efa mba nieritreretiko raha izany misy ndretsy. Eo fotsiny zany mampisalasala anahy. En plus hoe raha hiala amin'le asa tsy ho tampoka be ve? Tsy haiko e. Tsy haiko tsy ho tampoka be aminahy koa zany zavatra lazainao zany. Zay teneniko anao hoe dinio tsara aloha. Dinio tsara aloha. Zaho mbola amin'ny herinandro vao andeha. Dia dinio tsara izay zavatra izay. So dia varotraina rerim-balo. Mariny. Izy indray aloha. Fa zao koa nefa ane monsieur Ndretsy. Ny tena mampisalasala anahy amin'izany zavatra lazainao zany a. Be dia be zany ny zavatra andrasan'ny mpiasa amin'izay amin'izao fotoana izao aty amiko. No le mystère io. Zany hoe na le mpiasa ary nefa mahita an'le izy efa mba tiandry zareo hivaha mihitsy zany hoe inona marina le zavatra fonosin'io zavatra be dia be tsy hita olona maty sy ny ohatran'izany ao amin'ny toby io. Lasa ohatra mbo marina ihany koa sa saiko hoe ahoana no atao an'ireto mpiasa reto zany satria mba manantena zavatra avaty aminazy zareo. Ho anahy manokana arim-balo mirary soanao ahita ny rariny sy ahita ny tena fahamarinana ao anatin'ny toby io. Zay ny rariko soanao. Tena mirary soanao a. Sotra betsaka anao aloha amin'izay firaritso izay monsieur Ndretsa. Raha tiako fotsiny hiala ao anaty sainao a. Fa za tsy dia olona be rendrarendra a. Tsy dia hoe zavatra oatra zany akory no mahatonga anahy mifikitra amina asa anankiray a. Fa ny anahy tena hoe rehefa miasa dia tena manao ny asako tanteraka amin'ny foko manontolo. Dia eo fotsiny somary mampisalasala kely anahy aloha zany zao. Surtout koa le izy hoe kelikely kokoa le karama araka le teneninao teo. Ary sao dia mba variana amin'ny rendrarendra n'Antananarivo tokoa tianao romba. Zay vao teneniko anao teo tsy zany mihitsy no le izy. Fa raha hiteny fotsiny aminao a zao hoe misy olona tena nangataka fanampiana akaiky amiko mihitsy antsika amin'ny teny zao. Tonga dia aleo teneniko anao le izy volana. Volana le miasa amin'ny hotely ngara tsara zaka io. Izy indrindra. Zao mantsy le izy. Tantara taminahy volana. Fa vao nanomboka ny asa tao amin'ny hotely ndra tsara zaka io izy tsy ary nahita tsony ny ray aman-dreniny. Dia ny angavo manokana anahy izy hoe mba hiaraka hitady an'ilay ray aman-dreniny. Fa androany io za hitanao eto io tena lany aiky tanteraka. Lany aiky aho. Fa tena tsy hitako ilay ray aman-dreniny. Dia mametra-panontaniana indray amin'izao fotoana izao hoe tena mbola avy amin'ny monsieur Ratsara zaka koa ve natonga ny ray aman-dreniny volana tsy hita. Tsy haiko tsony. Zay zao mbola mystère anankiray hafa indray zay. Fa hono ary mba ianao manana olo tiana eto Antananarivo? Tsy manana ka. Tsy eto izy fa any amin'ny faritany.
ka zay angamba ny resakitsika misoendretra dia tsy maintsy mifampiantso angamba ntsika fa za mieritreritra mbola andeha hanantona kely ny amin'ny volana io zao efa somary fotoana anay mantsy androany mbola andeha ho any amin'ny hotely any zany tsy maintsy hijery anazy io zao ary fa dia nitsodrana anao za fa tsy maintsy miantso anao ihany alohan'ny andehanako satria mierinandro ambony anao andeha ok mety mihitsy zany mirary soa zay dia no mamdiana tsara zako sitraka fampazinna dona kely aloha mahafinaritra ny fiarahantsika misenydretsa marina ahoana koa ty tonga tapitapoka be ty ny telefonanao tsy mandeha dia tonga dia nakaty fotsiny ahako fa tsisy nahita avy nay nidirako teo ianao manao an'izany hoe tsisy nahita izany dia ahoana zao raha nisy olona tapoka niaraka tamiko tato da nadio faravarany olo ary ianao mailo ahoana mihitsy moa za ry mbalo tsy ho mailo sady ataonao fa tsy loza mahazo anareo ohatra ka tratra miresaka aminao ato marina aloha zany fa tsy tao anatin'ny saiko mihitsy ny zavatra niheritreretinao ny zavatra tao anaty saiko fotsiny dia ozy aho hoe raha sendra misy mahita aho a dia ataoko hoe mitady amin'ny patrora tsara zaka dia izay fotsiny ihany ary ianao mahita resahana be foana misy vavao zany mampatonga anao tonga dodina be ohatr'izao zay mihitsy tena lany aika ry volana tena lany aika fa tena tsy hitako ny ray aman-dreninao tena mariny mifindrafindra trano be foana moa ny zareo zay zany ny zavatra voalaza dia indraindray raha misy ny aneo fokotany tsy mahafantatra akory hoe misy an'ireo olon'ireo eto a nefa zareo efa lasa miafina kosa angamy zany rymbalo sa nandositra mihitsy fijeriko anazy a tena mitsoaka mihitsy zareo mitsoaka hofatrano zany dia akoatran'izay koa nefany a raha nyresaky ny olona ihany a dia efa namidiny zareo daholo ny taninareo a sy ny tranonareo tsy olona ray ny teny an'izany volana fa olona be dehibe mihitsy ny ary olona tsy mifankafantatra tena marina ve zany zavatra teneninao zany eno a zany teneniko anao zany zay no mahatonga na tena mino be an'lay izy raha olona ray mantsy dia hoe mety manasoketa fotsiny koa ngamby ireny mbalo ianao ve tsy malahelo anao tena mampalahelo mihitsy ilay situation anao ka fa tsy tokony ho kivy amin'izany ianao volana aza kivy amin'izany eo zany a ny olombelona tsirairay avy tsy maintsy manana ny anjara masoandro ny daholy aza matahotra ianao ny amin'izany ohatrinao eo olona ny an-tany karakaina be zany fieritreretako ny tenako raha tsy matin'ny anoanana dia matin'ny etaeta izary ny olona mba hianteherako amin'izao tsoa aza miteny ohatr'izany aza miteny ohatran'izany ianao za sura fa any andro anankiray tsy maintsy mbola ho avy eo reo ray aman-dreninao reo hitady anao fieritreretako anazy fotsiny dia hoe miandry izay fotoana ahafahany ny zareo mieritreritra hoe tapitra kosa angamba zay mifanalana androsandra tsara zaka fotoana inona zany ny fotoana heritreretanao ny fotoana ko ary lany andohavana androsandro zareo ato daholy nefa na dia mamangana ray andro tsy vitany zareo na dia teny fampaherezana fotsiny arany ianao kosa moa tonga dia manome tsy nybe andry zareo amin'izany mety mba misy fahasahiranana angery zareo any mahatonga ny zareo tsy mitsidika anao mihitsy sady ray aman-dreninao reny
tsy hanary ianao izany reny fa tsy maintsy mbola ho avy ny fotoana ho angalany ianao eto volana. Zanany ambalo tena zanany fa za mieritreritra hoe mety namidiny zareo tamin'ny raha tsara zaka angambany izay mampatonga anazy manapapahefana be amin'n'koatrin'io foana. Tsy azoko indray izany zavatra tianao lazaina izany. Ohatra ny mampitombo indray an'la eritreritro rehefa nandalo taminao hoe ilay olona eritreretiko tsara indray lasa mbola misy manaratsy hafa koa. Raha tsara zaka ny olona tsara aminao mampalahelo anazy satria tsisy olona mahatsapa an'izany zavatra iainako izany afa-tsy za rery any. Dia ianao koa ny tena mampalahelo anahy satria azafady fa tena tsy maintsy teneniko anao ohatrany hoe samby eny ampivoatanana izany ao fieritreretako ny tenanao, tsy mahita fa tsy izay tany hitsahanao rery. Tsy mazava amiko mihitsy zavatra tianao lazaina. Tsy haiko hoe inona tena ambadika ilay resaka ao. Saware raha ohatra ianao ka mahitahita zavatra fahafa na maheno zavatra fahafa dia mitenenana mba hafahako manampy anao. Volana vao mainka tsisy azoko ny zavatra teneninao anahy. Ohatrany hoe teteny zavatra marina be dia be aminahy ianao nefa tsy matoky anahy ianao za fa eritreretinao hoe hamadika anao raha ohatra ka hoe misy zavatra teneninao anahy. Ka tsy hoe hamadika fa zao tena teneniko anao efa intelo aho izany naika handositra tato nefa isaky mandeha dia tratra foana. Fa ahoany? Tsy mety azonao mihitsy na zavatra teneniko anao. Tsotra be fitiavako anao ny tenenako anao an'izany. Tsy tiako ianao ho latsaka ao anatin'ny arato sy fandrika andra tsara zaka. Fa fandrika ahoana ndray azy izany? Iasa nge nidirako tato nazaho ary nge mpiasa dia tsika rehetrarehetra ato anatin'ity tanàna ity mpiasa daholo. Fa tadidinao fa ireo mpiasa tsirairay ireo dia samy manatanteraka amin'ny baiko ny mpampiasa daholo. Midikodina ohatr'izao ny lohako. Tena fanina na le antony teneninao teo hoe nitsoka ianao zao tsy hitako mihitsy izany hoe fa maninona ny andeha hitsoka. Lava be izany balo tany ianao mandeha aloha sao dia misy mahatratra eo ianao. Oka aloha vitahotra amin'ny farany aloha le resaka. Zao zavatra teneniko anao fotsiny. Raha maheno zavatra ianao na mahita mikasika an'ity orinasy ity dia mikasika andra tsara zaka dia teneno foana fa amin'ny alalan'izay ny afahako manampy anao dia tany amin'izay mandeha.
Fina sy tena tia malasa saina ny lahityrim-balo ha? Zay vehivavy anankiray ve lesy ny mampidororo ohatran'izao le ty angalo ty indrery ny vehivavy. Fa vehivavy ahoana koa moa tsy azoko. Ohatra ka tsy sipi zany mahatonga la midororo ohatran'izao aty ambadimbadika aty ha? Raha zao ve lesy no mitody avita aseola na parivony andro ary le mafy any mahazo an'le bandy an-dalam-bava ohatran'ny lisan'ny tonika. Mangaly ty rehefa mba hoe mitokatoka monina ohatran'izao dia lazaina fa adalam-behivavy foana. Kinona fotsiny raha mampitokatoka monina ny lahy ty ohatran'izao ha? Anjeraka anahy mihitsy ny lahy ty Rabainzaka. Zany foana ny anaovan'lahy eto isan'andro isan'andro zao. Fa tokony inona indray sa tsy ho teneny lahy am'ty dorororo lavy ty avela andeha am'izao. Mason lako. Sady tsy hitako nanakaramandra patron ny lahy raha ohatran'izao. Sa hoe karamaina hidororo. Ny raha patron koa ngamba vola efa betsaka ka tsy hita zay anaovana azy. Bandotra ny lahy zao no mena vola. Fa fieritreretan'ny lahindra patron zany dia tena hoe bandy farany zay tsy mirevy anahy mihitsy. Tsy adaladala zany lesy izy tsy maintsy asa sahaza ao anahy no nomeny anahy. Dia sahaza ny lahy zany zao midororo zao raha ny fahafantarany lazy. Sady iza koa moa no ny tena lahy hoe revemy patron la ha? Tsy adalainy lahy ianao ny lahy eto Rabainza. Ndao andeha. Dia andeha hoaiza lahy ty ha? Tetiko no hoaiza? Ndeha mitany asa koa le tsy azo lahy zany. Finona moa no asa mbola ho ataon'ny lahy ha? Mba tenenanao hoe inona ny asa ndeha ho ataon'ny lahy inona? Secret anay sara patron lesy zany azo idiran'ny lahy. Fa dia lahy indray no be tatasika amin'izay zavatra tokony ataoko any indray koa. Hoadray le ty sahan'ny lahy mihitsy eke zazany ty e. Mety arivariva vao tafaveriny eo. Ao. Firy. Manao fa ho hitan'ny lahy kely zany. Allo. Manao ahoana ianao patron? Misy inona Rabainza? Miala tsiny fa manelinkelina kely anao e. Misy vaovao nga? Eny tompoko, tena manana vaovao betsaka matoa miantso anao patron. Fa vaovao inona foana ty zany a? Eny e, ka manodidina ny asantsika sy ny tombo foana e. Ay, tandre mihitsy atao tsirampina ny zavatra rehetra any a. Eny patron, tsy atao ambany zavatra mihitsy ny zavatra ato angefa tiany miantoko ny ainy. Eny e, matokisa anao patron, tsisy olona tokony ho azonao antoko atao anatin'ity tobo ty a, afa-tsy Rabainza ihany. Ka na dia ilay mbalimbalinao iny aza tsy milamina iny. Zany ve? Misy zavatra ataony anga sa? Eny e, ka vao iny lasa nivoaka ny toby mihitsy mantsy le ry. Tena tsoroko aminao aloha patron a, fa tena tsy matoko lolo le ry iny. Fa ahoana? Fa maninona? Ka tsy zany ange fa savasavainy le ry daholo ny zavatra rehetra ty. Efa fantatro daholo lety zany Rabainza. Aiko zany ianao anisan'ny manara-maso azy fa tsy fantany. Fa ahoana? Sa mieritreritra ratsy amiko ka lahy? Anka, mba manontany fotsiny fa tsy hoe mieritreritra ratsy aminao zany ka raha patron koa dia efa. Ka inona zany ny tena olan'ny lahy? Mba tonga saina fotsiny amin'ny mety avoan'le ry hoe mba hanao ahoana ary. Eny e, rehefa manosonosy ny ason'ny toby izy dia hitan'ny lahy eo ihany. Ka dia tena mety ho tratra ny ason'ity toby ty mihitsy ve zany iny patron? Mananjina ny ely ty hoe, so dia tsy fantatra lahy e. Eny e, tena zay mihitsy, zay ety am-potony ety nge mahita hoe mananjiny ty taninao ty patron e. Inona mba hainy lahy amin'izany vaza-paperesaka eo e. Patron, tany masiny ty matoa misy vatosoa, fa raha tsy masiny ty vato karangana ny teto. Aro maso tsara fotsiny zay tadanao zavatra fahafao dia zay. Eny rapata,
fa ono ho arahako ve le ry sa hotsokoloviko fotsiny zay toerana nalehany le ry le ry zany tiany lalazaina imbaloko a imbalo ny resaka etiko lazay mra patron izy indray ary no arahako avy aloha le tsy izy hoany fotsiny a fa inona nefa patron tena asana mpandraiketina ho an'le ry fa nahadiady le ty sa ilaza vaovao e raha patron mivadika inge zany resakitsika zany e ka inona ary zany no saika ola zay ny lamiko e tsy de tadidiko loatra fa angamba momba mbalo ny saika olona zaiko laha ty zany raha bainty zany tena be miantso mihitsy amin'ny telefona io za nge raha patron tsy de mba manelikelina anao e tsy de mba miantso sy mitely telefona zany raha tsy momba mbalo anga be mpiantso be le ry oy le ry ve izany tsy miantso an'le ry ato nrio karazam-behivavy rehetra io miantso azy an'ity telefony ty eo daholiko zay zany eny ary patron zay ary aloha aloha fa ilazako vaovao ihany ianao zay Allô izy miantso ikarabenza ihany mandranao tompoko ay ve patron e severiko fa le sipakely mpiantso ambaliny de fa saika tonga de tsy raisiko tsy hoe zandry patron fa miantsoantso foana de tsisy esana mihitsy ohatray fa nga mbola mbaly ihany koa ny tadavinao patron ka mbola tsy etako izy hatramin'izao efatra amin'izah le niantso anao iny no voaka ny tobo le ry de mbola sy tafaverina hatramin'izao ka zay nge patron no mahatonga miinsiste hoe iny ny tena asan'le ry iny ko raha zay nge patron de narahako lavidavitra mihitsy le ry raha izany andraza raha raha vao tonga eo le ry de ataoko akety tsy azo lazaina zany hoe niantso teo ianao ohatsy fa ahoana patron tena mba mahagaga indray zany eny matokisanao patron fa olona azo anto ka inona ny raharaiko an'izay mibandy iny patron iny ve de izarako ny secret kely mba asainao tazomiko raha tsy inonako ka ive bandy maditra be le ry iny zany hoe tsapatsapanao fotsiny zany io zay azo antoka na tsy
eny e dia misaotra betsaka patron mba gaga ihany aho hoe izano ilozanaoko za koa reto mba gaga hoe sanatria dia hotaitaitra amin'ny vaovao patron dia mahanary nefa tamahatrano eny ary patron ie eny ary sira ranga ie dia zany zavatra rehetrarehetra ny hitako tany monsieur Ndretsa tena zany tsy hitako tsony izay zavatra tokony atao tonga dia miala tany fotsiny dia nandeha dia tonga taty aminao a sisa za tena any amin'ny monsieur Ndretsa ho sisa ny afahako maka hevitra dia inona nefa tsy nampandrenesanao any zandary ny manam-pahefana ny tokony maheno an'izany voalohany tena marina mihitsy zany fa natahotra monsieur Ndretsa zange hoe nisy nanaraka tena sura mihitsy afa nisy nanaraka lalana mandeha makany amin'ny zandarina nefa mangingina be zay dia izay lalana be mpandeha sy be olona ihany kosa aloha nalehako e natahotra ako taty aminao any nefa rano ny totony dia tena mino ve anao fa fatiny raha zulona tokoa le hitanao tany io tena izy hoa na le akanjo nanaovany hitako tamin'le razana ra le akanjo fanaovany tao amin'ny toby zay nge le lazaiko anao rombalo mila mailo ianao so ny hainao indray ny anaraka efa nyteneniko anao foana zany zay koa nke le mahavoanao ahy tsy mino maty raha tsy azo mandevona zaho zao nahita n'iny ahy zany dia tena hoe lasa nsaiko hoe tena complice ao anatin'io tokoa ve zany patron be vahaolana arymbalo dia ny felanao amin'io asy io ihany zay ka raha zao nefa ny avy ho hiala vonaika indray zany ampiahian'olon-drehetra hoe io arafa ny alombalo nahita n'izany zavatra zany izy misy an'izany zavatra zany dia lasa izy mitsoka tsy vomaika ave zany hifototra makaty amiko indray dia efa mba fantatra rabainy zany ara-tsara zaka ve felanao amin'izao arivo zao tsisy nafantatra aloha fa tena hoe vo nahita n'le razana dia lasa fotsiny anandeha eo ny mbola mampiasa ny saiko hoe ahoana ny ataoko zao hiantsondra tsara zaka ave dia ho ampafantariko anazy sa tsy haiko hoe tokony hijanona ty ave sa mila mandeha mody makany androrona zao zao ny atao ity ny telefonako dia tonga dia ny manam-pahefana atsony ampafantaro azy zany zavatra zany matahotra indray anefa raha zany tsy maintsy tonga dia antany anandray tsy na gendarme hoe fa ahoana renao nefa ty Antananarivo nitsoka ve sa naninona za ndray eny eo any no voahosom-potaka amin'io e ka ny olona andrandrana ndray ve no anafianana losoly tsy hitako sy atao tena mariny mivoraka tanteraka ny lohako zao mangalalo sy aina tsara saimotsaimo tsara zao alina zao hifototra ty amintsika mantsy io raha sanatrika tsy malina tsika mila mailo sika dia nio tsara zao alina zao fa za io mbola misy zavatra ho alehako kely afaka matory raha ohatra ka hoe valabalaka reraka be fahitako an'se io zay misaotra monsieur Ndretsa mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina za mahery ny fiainana tsy maintsy adraina
mitraky anao onja mahery noatrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy atraina fa mila mahery mila mitraky anao